Faly miarabantsika de ny resakintsika androany de momba ny fianarana aty États-Unis indray. Inona momba ny fianarana aty États-Unis ary no resahana? Resaka momba ny filièretsika satria mety manontany teny tsika hoe inona ny filière tsara, na koa hoe io moa zany arakarak'izay filière tianao fa tiako hatongavana eto de ny ankamaroantsika matoa te hila ravinahitra any amin'ny firenena anankiray de na te haka traikefa any amin'ilay firenena sy te haka expérience amin'ny resaka asa zany na koa hoe ny situation-ko am'izao tiako ho tsaratsara kokoa noho ny am'izao zany ny situation-ko, tiana ho tsaratsara zany situation de zay no resahako androany hoe ireo filière zay ahafahanao mahita asa aingana rehefa vita ilay fianarana aty États-Unis. Tany aloha tany efa niteny hoe misy zavatra zay raha mba fantatro moa zany le zavatra reny tany aloha tany de mba tsy nijalijaly na hoe mba tsotsotra kokoa zany ny fiainana tao aorianan'ny fianarana, vita zany ny fianarana. De efa niteneniko tany aloha tany koa hoe misy karazany roa ny filière aty misy lay STEM major zany hoe ireo filière zay mifandraika amin'ny science, teknôlôjia, engineering de math. Reo zany en général raha am'ireo ny filière safidinao dia tsotsotra kokoa ny fitadiavana ho asa rehefa vita ny fianarana. Fa maninona moa le izy ny sarotra? Satria ny économie aty États-Unis de mi-prioriser an'ireo olona efa manana citoyenneté zany na ireo olona local moa zany de mi-prioriser ny olona manana green card na permanent residency. De mahasarotra anazy satria ianao dia tonga aty amin'ny alalan'ny student visa zany, de raha ohatra ianao amin'ny alalan'ny student visa ny maka aty de vitsy ny compagnie te hi-embaucher anao zany. Zany hoe mila manao ezaka mafy kokoa noho ireo olona manana citoyenneté sy manana permanent residency zany ianao. De zay no mahatonga ny hoe mila hainao tsara zany mi-jouer an'le hoe inona ny filière azahoana asa aingana kokoa. Efa le niteneniko teo hoe STEM major zany no aingana voalohany fa ireto misy filière spécifique izay ilain'ny économie aty États-Unis amin'izao fotoana izao noho ny hoe ilay économie vao manomboka miarina indray satria somary voakitikitika izy teo tao aorianan'ny Covid. De inona avy ary ireo filière? Voalohany indrindra aloha nursing zany anisan'ny anankiray. Nursing zao rehefa vita ny fianaranao de afaka misy compagnie mi-sponsoriser ny visa-nao ohatrany. Rehefa lany iny visa iny de mety afaka mieritreritra sponsorisena permanent residency le compagnie ohatrany amin'ny alalan'ny EB3 na EB2 azany. De anankiray koa resaka business, tokony manao STEM in business zany ianao, zany hoe raha ohatra hoe bachelor de bachelor of science in business ohatrany de raha ohatra ka hanao master de atao master of science in business. Zay ny anankiray. De ny anankiray resaka engineering, ohatrany hoe computer science, ohatrany hoe engineering in agriculture na rehefa resaka engineering fa ny tena ilain'ny économie zao de resaka chemical engineering de automotive engineering satria efa manomboka mingeza ilay sehatra zany de mandeha tsikelikely, mingeza tsikelikely le izy. De ankoatran'izay ny resaka ino izy ity, resaka teknôlôjia amin'ny resaka AI zany. Raha ohatra ianao zany manao filière amin'ny resaka programmation sy ny sisa de reny de manampy ihany koa. De farany resaka économie STEM in economy zany ohatrany. De rehefa resaka économie de mila mahay tsara an'izay économie aty zay zany ianao de zay no ilaina amin'ny fotoana izao satria zay no takin'ny
ekônômia aty États-Unis amin'izao fotoana izao. Ho alefakeo ny lien fijerevana ny hoe inona avy ireo filière takin'ny ekônômia aty États-Unis fa de amin'ny manaraky indray ary de maso to.